amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Izay no loha hevitra anasako anao androany, manasanao mba aharitra izany dinika izany. Ry mpiara-midinika namana isany, miaraba antsika rehetra indray tafahoana somatsara amin'izao maraina ny alatsinainy izao. Miaraka eto indray isika andinika ny ten'Andriamanitra, tononona mandrakariva ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanany tompo. Dia ry araka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misotranao izahay noho ny fitiavanao anay, nanomezanao anay ny alina mangina nafanay natory, ary nofoazonao izay amin'ity maraina ity tafahoana somatsara amin'izao fandaharana izao. Misotrany amin'ny fierovanao anay. Ankehitriny ary mamela ny elokay, satria mpanompo tsy mahasoa ihany izahay. Ary eo ka ny fanenao masina kosa no hitaridalana izao dinika ifanaovana izao. Ka mba hitondra soa sy fitahinao anay izany dinika ifanaovana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Minao fa efa ampelantananao ny Baiboly sy ny taridalana ny amin'ny fiarahantsika mianatra tahaka an'izao. Ny andininy atao tadidiana trano no andeha hanomboantsika azy ao amin'ny bokin'i Josoa toko 420 ka ny andininy 10. Nefa raha tsitrakareo ny hanompo an'i Jehova dia vidinareo eto anio ary izay ho tompoinareo. Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Mazava ny sorodalana apetrako Josoa eto. Mazava izay tiany Josoa ataony reto vahoakan'Andriamanitra reto ankehitriny. Rehefa niantso Josoa teo Sekema, dia nanao antso izy, nampafantariny Josoa izay efa nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ary inona kosa no tokony ataonao ankehitriny? Inona no tokony ataontsika ankehitriny? Zao no voalaza io amin'ny andininy 420. Koa ankehitriny, tsy rampitso, tsisy atakandro. Koa ankehitriny, matahorany Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay notompony razanareo tany andafony ony sy ny tany Egipta ka manompo an'i Jehova. Nefa raha tsitrakareo ny hanompo an'i Jehova dia fidinareo ary izay ho tompoinareo, na ny Andriamanitra izay notompony razanareo tany andafony ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany oninanareo. Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Antso mihezinezina. Mino fa tsy voandroany na andrenesanao izany antso izany. Mazava ny antso ataon'i Josoa eto fa tsy maintsy misafidy ny Israelita na hitoetra ho firenena miavaka sy olona amin'ny tany amin'ny lalàna fankatoavana mpamorona azy izy, na hiverina ho tahaka ny iray amin'ireo mponina marobe mpanompo sampondray. Azy ireo ny safidy androany. Androany kio antso ho anao izany safidy izany rososina ilay antso izay nataon'i Josoa teto amin'ity lahateny. Ny voalohany dia ny ananan'ny Israely afahatahorana an'i Jehova, ary ny faharoa ny hanompoana izy ireo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Fahatahorana, mahatahora an'i Jehova ianareo. Ny fahatahorana an'i Jehova dia tsy midika hoe fangovitana sy fisamboaravoarana fihetsem-po, tsy mitsahatra, tsia. Ny fahatahorana an'i Jehova dia izao: manondro ny fanajana fatratra sy ny fahatahorana izay teraka amin'ny fiekena ny fahalebiazan'Andriamanitra. Izy ny tompo sy mpamonjy, izy ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy ilay tsy manapetra, izy ilay antony fiainana rehetra. Izany hoe manaiky an'Andriamanitra, tsy hoe any an-danitra fotsiny, fa izy mihitsy ny mpanjaka, izy mihitsy no Andriamanitra ny Andriamanitra. Ary zay ny antony. Zay ilay hoe fahatahorana an'i Jehova, zany hoe ny fahatahorana an'i Jehova zany dia mitarika antsika ho amin'ny fanajana, amin'ny fanompoana an'i Jehova. Dia ny faharoa dia hozy hoe amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Mazava tsara ny takian'ilay fanompoana zany dia
takiana amin'ny fahitsiana amin'ny fahamarinana. Tsy misy faneriterena amin'ny fahamarinana mangataka Josoa ito mba nihony izy ireo ny fatokiana amin'Andriamanitra, fatokiana zay efa nisy teo amin'ny tantara hatr'izay. Zany hoe tsy fanarahana ivelambelany fotsiny zany ilay fanompona, fa fahitsim-po, fahamarinana tsy mizarazara. Tokony hitantaratra amin'ny fiainantsika ny fahitsiana sy ny fahamarinana amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tokony hitantaratra amin'ny fiainantsika ny fametrahana an'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ankehitriny ary raha ny marina dia zao, tahaka izany koa no tokony hifandraisantsika amin'ny Jesosy ankehitriny. Androany ary izany antso amin'ny fahitsiana sy fahamarinana izany, zany hoe antso amin'ny tsy fivadiana, dia natao ho ahy sy ho anao amin'ity androany ity. Ka raha miteny izy manao hoe fidionareo ary zay ho tomponareo, malalaka ny safidy. Kanefa dia nitaridalana ihany Josoa, ny azo ny nataony ho vavolombelona. Nefa fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Zany no idealy, zany le tena mpitarika, vonina aneo modely ho an'ny olona zay tariny. Fa raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Andeha aho androany mba hanao tahaka Josoa. Andeha koa ianao mba hisafidy an'izany androany. Izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah amin'ny fahatahorana, amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana amin'ity androany ity. Ny tompo anie hanome ny fanahy ny masina ka hatratraranao ahafahanao mahatratra izany tanjony ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana izany. Andriamanitra hitahy ianao ka amin'izay tontolo andronao androany dia asehoy eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny andavanandronao androany, fa ianao dia manana Andriamanitra ho tomponao amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Hivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra anao zay ny amin'ny antso zay mbola miatefa aminay ankehitriny. Antso zay mitaona anay eo amin'ny fahatahorana anao, antso zay mitaona anay eo amin'ny fanomponanao amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary antso zay ahatonga anay hanapa-kevitra mba hisafidy anao miaraka amin'ny ankohonana avy. Dia raisiko tompo ny safidy zay raisiny ity mpiara-midinika amiko ity, ianao hitahiry izany ho fitahiana mananambiampy eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ny vavaka tonono na sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.